misedra di sarotra ve ny fiainanao no ireo olana marobe izay to mila hampanohy fo mampiseto ity misy vaolana lazaiko anao misedra di sarotra ve ny fiainanao no ireo olana marobe izay to mila hampamohy fo mampisento ity misy vaolana lazaiko anao haolay Jesosy fa haolana hoaisio anao izy ilay fitiavana sy fiadanana raisoizy animo omekeo mpamonjy anao de ho azonao antoka tokony hoavina faorina indray no mianjady aretina sy aiai mandratra fo reo zavatsarotra manjo iainanao ity misy vaolana lazaiko anao Jesosy va haolana hoaisio anao izy ilay fitiavana sy fiadanana raisoizy anio oekeo mpamonjy anao de ho azonao antoka tokony hoavina Jesosy va haolana hoaisio anao izy ilay fitiavana sy fiadanana raisoizy animo oekeo mpamonjy anao de ho azonao antoka tokony hoavina fifaliana ao andray ry ava-malala ny miarapantsika tsirairay avindray tratry ty anio ety tonga amin'ny andro fahenina isika izay mitodika ho any amin'ny olona izay mila fiadanana asa hoe izy any olona tsy mila fiadanana fa amity anio ty dia mitodika ho any amin'ny olona izay mila fiadanana ny tenin'Andriamanitra manona mandrakariva ny fiadanan'ny tompo antsika tsirairay avy naiza naiza toerana ahenonao izao fandaharana izao avy aloha ny tenin'Andriamanitra no anomezany fiadanana zany atsika tsy misy olombelona afaka anome fiadanana ho aso anao zany tsy zavatra izay ame fahafahampo sy fiadanana ho aso anao fa tsy ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia mialohan'ny anokavantsika ny tenin'Andriamanitra dia andehantsika anotrika ny lohantsika hivavaka Andriamanitra rainay kehitr'izay dia nokatra ny teninao indray misaotra noho izao fotoana izao izay ahafahanay mandinga izany teninao izany matoky izahay fa tena ho raisinay tokoa avao amin'izao ny teninao izany ny fiadanana ary izay tsirairay rehefa tapitra izao fandarana izao dia hoentiky ny fiadananao
hoentika ny fahasambarana avy amin'ny teninao. Samy vavaka izany dia tonononay sangatahana inony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny olona tsirairay avy rehefa namalala dia mitady izany fahasambarana izany, ary izao tontolo izao dia mitady izany fiadanana izany. Fa ny olana dia ity vao maika miroso makany amin'ny fikorontanana, miroso makany amin'ny fijaliana. Andeharin'ny ten'Andriamanitra no hojerentsika, satria izany ten'Andriamanitra izany dia manoro lalana antsika ho any amin'izany fiadanana izany. Jaona toko 7:10, Jaona toko 7:10 ka ny 7:20. Jaona toko 7:10, Jaona toko 7:10 ka ny 7:20. Jaona toko 7:10 ka ny 7:20. Zao voalazan'ny ten'Andriamanitra: fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomena izao tontolo izao no fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Fiadanana avy amin'i Jesosy mihitsy no omena antsika ry havana, dia tsy n'izany fa ny fiadanany fo. Matetika tokoa manko isika no mieritreritra fiadanana izay tsy mahasoa antsika akory, ny rentirentin' izao tontolo izao. Tsy ry havana, tsy izany fanomeny Jesosy fa fiadanam-po. Ary omaly isika dia niresaka ny amin'ny fanantenana, izay fiainana mandrakizay, fiainana tsy manam-pahatamperana. Izany no fiadanana izay atolo Jesosy atsika. Fa Jesosy dia niteny eto amin'izao tontolo izao no atantsika fahoriana, fa tsy midika izany fa tsy hahita fahasambarana itsika na fiadanana eto amin'ity tany ity. Fa ny ten'Andriamanitra dia milaza mazava fa raha mahatoky azy isika dia voany midanadana ho antsika ny varavaran'ny lanitra, ary dia andro tsaha fitahiana manana ampy isika. Raha mahatoky isika dia izay ny tenin'i Jesosy. Hitantsika ny tantaran'i Joba tany amin'ny andro faharoa, fa rehefa nahatoky Joba dia anisan'ireo izay nanan-karena indrindra tany amin'ny faritra atsinanana izy. Azo Andriamanitra omena ry havan'izany fa ilayntsika ny mahatoky an'Andriamanitra. Tsy sitrak'Andriamanitra nge nitsaliantsika, tsy sitrak'Andriamanitra ny hiainantsika ao anatin'ny fahoriana, manana ampy. Omen'Andriamanitra izany ry havana malala, fa izay tian'Andriamanitra ataontsika dia ny fatokiana azy, ny finoana azy. Ny mpianatra dia natahotra, feno tahotra ny mpianatra, fa Jesosy dia niteny taminy: fiadanana no avelako anareo. Ny fiarahantsika amin'Andriamanitra ry havana dia miteraka fiadanam-po, miteraka fifaliana, miteraka fahasambarana ho aso anao. Toa tsy hitantsika akory ny fahoriana, toa mandalo ireny sedra ireny, fa tena miaraka amin'Andriamanitra isika. Ao amin'ny Salamo 430, ao amin'ny Salamo 430, Salamo 430 ka ny 420 sy 520 ho jerentsika indray. Salamo 430 ka ny 420 sy 520. Zao voalazan'ny ten'Andriamanitra: alavilo ny ratsy ka manaova soa, mitadava fihavanana karao izany. Ny mason'ny Jehova dia mitsinjo ny marina, ary ny sofiny miaino ny fitarainany. Marobe no mitady fiadanana sy fahasambarana, fa ny olana ry havana dia izao mbola manao ratsy, manao izay tsy mety eo mason'ny Jehova. Izay ny tenin'ny bokin'ny Salamo
alaviro ny ratsy raha te ho sambatra isika, raha te hiaina ny fiadanana isika, alaviro ny ratsy. Manao vasoa zany tian'Andriamanitra ataontsika, manao vasoa ry havana, mitadiava fihavanana. Ny malagasy te mpandala fihavana saingy mampalahelo ankehitriny dia fa manomboka rava sy potika izany. Mampalahelo rehefa mijery gazety ianao, mijery vaovao amin'ny gazety ianao, mihaino vaovao amin'ny radio ianao, mahita fahitalavitra ianao, feno fonon'olona na teto Madagasikara fotsiny ary. Androany monja zao dia efa nahita fa nisy lehilahy anankiray izay novonoina tamin'ny fomba feno abibiana, notapahana ny lohany. Tiafana malala matsiraviny izany. Ahoana moa ny ananantsika fiadanana amin'izany? Arao izany, misy zavatra sain'Andriamanitra rahantsika izany raha te hanana fiadanana isika. Dia mivady ny ratsy fa manao ny soa kosa. Sy zavatra ratsy rehetra izany dia ialatsika raha te hanana fiadanana isika, mitadiava fihavanana. Baiboly dia manoro hevitra antsika dia izao: ataovy izay havananao amin'ny olona rehetra. Tsy fidifidiana ny olona ho namana, tsy fidifidiana ny olona izay tondrana izany fihavanana izany, fa ny olona rehetra ozy ny Baiboly. Eny fa na dia mifahavalo ary tiava mifahavalonareo Jehovah miaraka amin'Andriamanitra izany ry havana, dia tsy azo atao tsinjery fotsiny izy io. Tsy azontsika atao amin'izay tiantsika, fa hatrany amin'ny fahavalontsika dia tiavintsika izany miaraka amin'Andriamanitra. Ny mason'i Jehovah dia mitsinjo ny marina. Ny mason'i Jehovah ry havana dia mahita ny marina. Mitsinjo izany hoe mahita ary tena mikarakara, mitsinjo. Ny marina. Ilain'i Jehovah isika ry havana malala olo marina. Ary izay no takian'i Jehovah amintsika raha te hana fiadanana isika, fa tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy eto amin'ity tany ity. Tenin'Andriamanitra dia miresaka an'izany. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Fa mason'i Jehovah kosa mitsinjo ny marina, manaova marina ry havana raha te hanana fiadanana isika. Ary ny sofiny dia mihaino ny fitarainany. Ny marina rehefa mitaraina dia inoan'i Jehovah. Andriamanitra tsy miheno fitaraina ny ratsy fanahy zany. Hoe Andriamanitra ampeo afangaratra androan'ny alina tsiry havana. Tsy mihaino azy zany Andriamanitra. Fa Andriamanitra kosa dia mihaino ny fitaraina marina. Raha manao marina izasy ianao, mankatoy ny didin'Andriamanitra izasy ianao, manao sitrapon'Andriamanitra izasy ianao, dia taddio ry havana fa tena inoan'Andriamanitra ny fitarainantsika. Fahoriana mahazo antsika io, hitan'io, henon'io, fijaliana iainantsika io, hitan'io. Fa fantany apetraka dia izao: izasy ianao ve mba manao soa? Izasy ianao ve mba mametra mpihavanana amin'ny olona rehetra? Izasy ianao ve mba manao marina ka afahan'i Jehovah mihaino fitarainantsika, afahan'ny mason'i Jehovah mitsinjo antsika? Manaova ny marina ry havana malala. Joba toko 1:30. Joba toko 1:30 ka 1:10. Joba toko 1:30 ka 1:10. Zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra: raha mihaino ka manaiky azy izy, dia lany amin'ny fiadanana ny androny ary ny taonany amin'ny fahafinaretana. Zany ry havana, raha toa tsika ka mihaino sy manaiky an'Andriamanitra, izany hoe mihaino ny voalaza ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity, manaraka izay voalaza ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity, dia izao zavatra mitranga: lany amin'ny fiadanana ny androny. Mihaino ao anaty fiadanana isika ry havana. Azany zavatra hitan'ny Job zany. Rehefa avy nampahorian'ny Satana izy dia hitan'ny Job fa hitany hatramin'ny zavon-dohalika. Ary tena nanan-karena,
ary tiana nanankarena Joba tsy ara-panahy fotsiny resahana fa tiana nanankarena ara-nofo mihitsy izy. Ary ny taonany amin'ny fafinaretana reo nge zavatra roa dia tavin'ny olombelona le fiadanana dia fafinaretana. Nahitan'izany Joba ry havana malala rehefa nifikitra tamin'Andriamanitra, rehefa naneho ny fahamarinana teo anatrehan'Andriamanitra dia nigoka andreo zavatra roa reo Joba dia ny fiadanana sy ny fafinaretana. Salamo 8:1. Salamo 8:1. Salamo 8:1. Salamo 8:1. Ka ny andininy fa 5:1 ry havana dia manamafy izany. Salamo 8:1. Ka ny andininy fa 5:1 dia zao voalazany ten'Andriamanitra vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Be fiadanana izay tia ny lalànao ary tsy misy mahatafitoana azy. Be fiadanana izay tia ny didin'Andriamanitra raha hitsy tsara izy. Izany hoe izay olona mitandrina didin'Andriamanitra dia be fiadanana miadana ny olona izay tia ny lalànao. Tia ny lalàn'Andriamanitra ry havana malala. Raha izasenao izay maheno izao fandarana izao no mitandrina didin'Andriamanitra, tsy mangalatra, tsy mamono olona, tsy mijangajanga, manaja ray aman-dreny. Za miteny aminao fa ho tanteraka eto Madagasikara ny fiadanana. Tanteraka eto amin'ity nositsika ity ny fiadanana. Ary tsy misy mahatafitoana azy, tsy misy zavatra amingana natafitohana anao. Satria Andriamanitra no miaraka aminao, Andriamanitra no miaraka amiko, satria mitandrina ny lalàny izay lalam-pitiavana isika. Ry havana malala, mila fanapa-kevitra ny fiarahana amin'Andriamanitra, mila fanapa-kevitra ny fananana izany fiadanana sy fafinaretana miaraka amin'Andriamanitra izany dia fitandremana ny didiny. Ny faneketsika ny toromarika izay omeny tenin'Andriamanitra. Mazana isika no manavaka hoe ty mety amiko, ty tsy mety amiko tsy ry havana. Andriamanitra no namorona antsika. Andriamanitra mahalala ny mahasoa sy anao. Ko ny rariana ny tian'io ity dia izao, anana fiadanana izasy ianao satria mankatoa ny didin'Andriamanitra. Anana fiadanana izasy ianao satria manaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Ny tompony hitantsika tsirairay avy. Amen. Misaotra iray malalo satria nomeno ny teninao izay ankehitriny, ahafahanay manapa-kevitra mba hanananay fiadanana sy fafinaretana miaraka aminao. Ray malalo, meo anay ny fankatoavana ny didinao, meo anay ny fanekena ny fahamarinana izay atoronao anay ka hanananay izany fiadanana izany. Jesosy malalo, tianay tokoa ny hananay izany kanefa kely ny herinay. Meo ilay fanava aminao izay, ahafahanay mitandrina ny didinao sy mankatoa ny teninao. Ka izay rehetra izay maheno izany teninao izany sy manaiky izany afatra izany dia handeha amin'ny fiadanana araka ny sitraponao. Izany vavaka izany dia tononay sangatanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Haolay Jesosy vahaolanao asiwanao izy ilay fitiavana sy fiadanana rasisanimo oekeo mpamonjy anao be ho azona